ny zavatra mahagaganay aloha de ny zazavery zay de tamin'ny lahady tamin'ny maraina teo amin'ny folo sasany teo de nahagaganay nanino zaza io no hita tany amin'ny faritra Amerika Asinina ka eto zay de misy olona tena iahenay aloha satria nanana olana ara-tany zay tany amin'ny toerana io ka ireo olona mitondra 4x4 ny olona mitondra 4x4 misy plaque rouge misy tambazotra maromaro hatrany président Fokotany ao Betizaraina hatramin'ny mpiasan'ny topografia aty faritra Betizaraina de tafiditra anatin'ity resaka kidnapping sa fakanan-keriny tsy tanteraka aty satria nieritreretina hoe ho lasany zanakay de tsy vitanay intsony maka ny tany zay tena tokony ho hajarinay angatanay amin'ny fanjakana ka noho izany tompoko dia ametraka fitoriana hatramin'ny faran'ny association Filefa miantso anareo tompona andraikitra rehetrarehetra zay amin'ity loza mahazo anay ity satria tena tsapanay fa filalaovana ny ainy malagasy ny fanaovana ny zanaky ny malagasy ohatran'izao. Zaza io zany tompoko hitanay tamin'ny lahady atoandro tokony tamin'ny roso sasany de natolotra anay tao amin'ny gendarme tao amin'ny Sovena be double de io zaza io no hitanay nandeha mirenireny teny fotsiny de nahazo ampovoan'ny arabe izy raha nahazo any ampovoan'ny arabe izy de mitsaky frein tôbila mipipipipi ny tôbila de nalaina zany le zaza nentinay de nanontanianay izy hoe aiza nareo mipetraka de any Ambatofotsy ozy Ambatofotsy aiza ho aiza de izy miteny hoe Ambatofotsy any amin'ny lalam-baovao izy de neritreretinay zany hoe Ambatofotsina Sabotsina Mena misy anazy de nanontanytany olona zay de misy taxi be Ambomanga kely mako faran'inona eo aminay eo de niteny io taxi be io hoe teo ambaty tao an-trano tokana ozy izy io zaza io no niakatra ana tôbila de tao an-trano tokana io zaza io zany de tonga tany amin'ny Ambodivoary tatsy amin'ny terminus Ambodivoary fa mbola tsy tonga tany Sovena de teo izy zany nanomboka nandeha tongotra ka hitanay na teo amin'ny devant Sovena na reo olona rehetra reo nahita anazy teo amin'ny Sovena de nahita olona niala amin'ny bus ohatr'izao izy nisy olona anankidimy vehivavy 3 lehilahy 2 de nanaraka tao aoriana izy ary le olona reo mivily sapanana niakatra ny bebe izy nefa nanaraka ny arabe teo zany izy no nalaina niverina de niditra tao amin'ny gendarme satria zaza io manko sara belona ny ray aman-dreniny de mamanay no mitaizana azy de za manampy amin'ny mamanay ary tao anatin'izay fotoana 5 andro tsy nahitana ny zaza zay de tena lamondro kely zay ka zay mieritreritra zany hoe misy olona ihina amin'ny zavatra fahaverezana de nidika zany de le olona tonga nanakorontana tao anatin'ny fivoriana ho tazominay hatramin'ny farany tompoko.